أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. نعم درس لازاري تشودانو ari fandepalema ne wani liira kama fatuku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam soandreo panaradiazy sy zay mifikitra amin'ny fampianarany mandrapatapitry zao dunia zao insha Allah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia miteny amin'ny hadisi ray manao hoe la tukthiru kalam bi khairi dhikrillah, aza manao resabe ianareo akoatran'ny fahatserovana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathrata al-kalama bi khairi dhikrillahi ta'ala qaswatun lil qalb, satria izany resabe izay ataonareo izany akoatran'ny fahatserovana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia manamafy ny fo. Wa inna ab'ada an-nasa min Allahi al-qalbu al-qasi, ary ny olona tena lavitra ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra dia le olona izay mafy fo. Raha laisy ray amanena jana isany aitsika tsara fa ny zanak'olombelona maha olombelon'olombelo dia ny fananany an'izany fo izany. Ny fo ny zanak'olombelona dia tahaka ny motera amin'ireny tomobila ireny, satria ny moteran'ny tomobila raha toga ka simba dia tsy afaka mandeha izany fiara izany. Ka ny zanak'olombelona ihany koa raha toga ka maty ny fo na mafy ny fo dia lasa toy ny biby izany olombelona izany, satria ny fo izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ny zanak'olombelona dia anisan'ny fahasoavana lehibe ahafahany zanak'olombelona miaina eto ambony tany amin'ny fiainana tena tsara indrindra. Ka Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nitena ao anatin'ny Qur'any amin'ireny olona izay nomeny an'ireny fo kanefa le fony izay tsy mandray an'le fampianarana, tsy mandray an'le anatra sy ny zavatra izay iainany eto ambony tany, dia miteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe lahum qulubun la yafqahuna biha, izareo reny ozy dia manomeny fo kanefa ny fon'ireo dia tsy azahoany zareo lesona ikory. Ny fo izay nomeko an'ireo dia tsy nahazahoan'ireo lesona no sady tsy azahoan'ireo tsirony amin'ireny fampianarana izay nomena azy ireny. Satria maninona ny fo rehefa tsika manano an'izany karazana fahotana izany dia lasa tampona io fo io. Zay mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'any miteny manao hoe bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ifony zareo izy dia lasa maninona misy tempona mainty noho ny anton'inona, noho ny anton'le zavatra na le fahotana izay ataon'izy ireo. Rasul sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy hafa manao hoe ny zanak'olombelona rehefa reo manana tanteraka an'izany fahotana izany dia asiany Allah subhanahu wa ta'ala teboka mainty amin'ny fo io. Dia raha ohatra reo mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala izany teboka mainty izany. Fa raha ohatra ndray reo mbola manohy an'izay fahotana izay dia lasa mitombo mivelatra iny teboka mainty iny, dia lasa rakotra avokoa le fony zanak'olombelona. Ka avetrany ny olombelona izay nanao an'iny fahotana iny amin'ny vanim-potoana ny olona mananatra azy, amin'ny vanim-potoana le olona manome fahasoavana ho azy dia tsy raisiny izany ary tsy azahoany tombotsoa akory izany fananarana izany. Ka eto Rasul sallallahu alaihi wasallam mandrara zany hoe mpaminany zany sallallahu alaihi wasallam amin'le hadisy izay nitenentsika eto mandrara fa hoe
ny resabe dia anisan'ny manamafy ny fo. Ny resabe akoatran'ny fahatserovana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia anisan'ny mahatonga ny fony zanak'olombelona maty. Ka rehefa maty ny fony zanak'olombelona ataoko ngamba fa tsy afaka iaina normal izy eto ambony tany fa tahaka an'ireny biby ireny. Satria Allah subhanahu wa ta'ala am'le verset izay tenentsika teo hoe lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Izareo izy nomeny fo kanefa ny fo izay nomeny andreo io dia tsy azahoany zareo lesona. Nomeny sofina izy ireo kanefa le sofina izay nomeny andreo io tsy afitan'ireo mitandreny miheno tsara ny fananarana, tsy azahoany zareo lesona ihany koa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ary zareo ihany koa dia nomeny maso ahafahan'ireo mijery manavaka ny tsara sy ny ratsy, kanefa izany maso izay nomeny andreo zany dia tsy ahafahan'ireo manavaka an'izany tsara sy ratsy izany. Ulaika kal an'am, ireny olona reny nambarany Allah subhanahu wa ta'ala dia toy n'ireo biby. Nampitoviany Allah subhanahu wa ta'ala ny biby ireo zanak'olombelona izay nomeny andreo fahasoavanareo, kanefa le fahasoavana izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy nazahoan'ireo lesona akory. Satria maninona? Satria ny biby dia tsy afaka mandinika velively. Bal hum adall, eny fa tsy mitovy amin'ny biby ara fa le olombelo izay nomeny andreo fahasoavanareo dia ambany valera, ambany fahefana mihoatra n'ireo biby. Ka eto tsika raha laisana bavajana isana ao akatoko izao fitongavan'ny volana Ramadan izao, oka ny fo izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika io dia diovintsika malohany hitongavan'izany volana Ramadan zany. Diovintsika ny fotsika amin'ny alalan'ireo karazana lolopo. Oka anao tsy hananana lolopo amin'ny rahalanao, oka anao tsy alina amin'ny rahalanao, oka anao tsy hanatanteraka fahotana izay mampatezitra ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary oka ihany koa io fo io diovintsika amin'ny alalan'ireo asa izay akasitrahany Allah subhanahu wa ta'ala sy ny irakany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amizay rehefa tonga ny volana Ramadany dia azotsika tsara le fahasoavana izay napetraka Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany volana Ramadan zany. Satria mahatonga ny olombelo anankiray, mahatonga ny mpino variana izy ao anatin'ny volana Ramadan, tsy fantany akory hoe inona moa ny tanjona na napetrahany Allah subhanahu wa ta'ala, nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala mpino Islam amin'ny volana Ramadan io. Satria ny fony dia efa maty, ny fony dia toy ny vato, kanjo tsy mahazo an'izay fananarana sy fahasoavana araky nanapetrahany Allah subhanahu wa ta'ala ny volana Ramadan izy. Satria ny fony zany olona izany dia tsy afaka iaina eto ambony tany. Ka eto tsika alohan'ny tongavan'izany volana Ramadan zany, oka diovintsika amin'ny lalan'ireo asa izay napresiany Allah subhanahu wa ta'ala, amin'ny lalan'ireo azkary fahatserovana ny Allah subhanahu wa ta'ala, amin'ny lalan'ny famakina Qur'an, amin'ny lalan'ny fanaovana swadaka, amin'ny lalan'ny fanaovana tasbih sy ny karazany. Amizay le fotsika io madio ary afaka miaina normaly eto ambony tany. Satria raha otoaka ny fotsika io maty raha lasaina bavajana isana dia lasa toy ny biby tsika mandeha fotsiny kanefa tsy mandinika ny mety sy ny tsy mety. Wa aqulu qawli hadha wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.